Sotranao zay ray aminaran'i Jesosy. Tany atsika tsiraray avy an'ity zavatra ity. Sotra betsaka. Ianao no mandahatra, Ny ianao no mpanjaka ve mandamina. Ianao no mitarika ary ianao no mitahiry anay indrindrindrindra. manjaka izy aloha. Amin'izao maraim-baovao zao. Zay vao sorana mpanjaka. Metraka teny ianao. Sa ho sorana mpanjaka izy. Zay Zay vao lasa mpanjaka. Iverina ianao. Ahoana? Dia mila manomana. Ho sorana mpanjaka izy aloha. Zay vao antsona hoe mpanjaka dia mi-exercer en tant que mitenena aminay. Any a. Aoka isokatra. Ny aty amintsika amin'ny ankapobeny dia mianatra. Ay araka dia zay vao sorana. Jesosy. Amen. Dia eto nefa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay masina. Mahalala ny zavatra rehetra. Zany hoe ao anatin'ny fanokanan'Andriamanitra anao no miampita ny fahalalana avy amin'Andriamanitra ahafahanao miatrika zavatra anankiray. Fa tsy hoe ampianarina ilay zavatra anankiray ianao dia eo ianao vao manapa-kevitra hoe haiko amin'izay sa tsy haiko miatrika ity zavatra anankiray ity. Izay ilay mahasamihafa an'ilay hoe araka ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra saintsika tokony atao. Mieritreritra foantsika fa ohatran'ny ny any ampianarana mianatra dia amin'ny fiafaran'ny fianarana dia misy ny atao hoe examen dia eo ianao zany ohatrany hoe hita hoe aika ianao zany tena mendrika nianatra nandritra ny taona ray manontolo iny. Tonga dia vakiko aza ve za tiako teneny zany ataoko exemple concret kokoa évangéliste misy fotoana ny tompo tonga dia miteny vavaka izy hoe ianao voatokana évangéliste tandremo manana an'izao fisainana izao hoe dia ahoana zany ny ataoko inona zany ny zavatra ho teneniko amin'ny maha évangéliste ana satria miaraka amin'Andriamanitra atokany ianao aloha vao ampiasaina fa tsy hoe ampidirina ao anatinao ilay information rehetra dia ianao misafidy amin'izay hoe hanao an'ilay zavatra nytenenin' Jesosy sa tsy hanao. Azonareo ve zany? Alléluia. En tant que pasteur manontany olona taiza ianao nianatra io valina. Azonareo tiako teneny zany ny fansorana nitondra fampianarana ao anatinao. Tsy hoe tsy ilaina mianatra, tena ilaina mianatra. Any a fa tsy ny étude ataontsika ny manokana antsika ho araka ny ao am-pon'Andriamanitra. Fa ny manokana antsika dia Andriamanitra rery ihany no manositra anao. Ka na hianatra 5 taona, 12 taona, 20 taona ary ianao rehefa tsy programan'Andriamanitra ho anao io dia tsy izay ny antsony anao. Tsy hoe zanaka ataoko hoe mécanicien ohatra za dia ampianariny ray aman-dreniko momba izay zavatra zay dia hoe tsy maintsy hoe zay no antsoko. Tsy izay rehetra ny anaranao no antsonao fa izay ny antson'Andriamanitra anao no antsonao. Alleluia. Satria Andriamanitra mahafantatra hoe ianona efa natokako ohatran'izao. Zay nefa tonga Jeremia toko voalohany andiny fadimy mbola tany Kibo dia fantatra Andriamanitra hoe inona programa. Mbola tsisy volo akory tsika tsirairay avy inona zavatra tsanky fantatry Jesosy izao programme avy ireny dikan'izany ny tsika saiky ny lentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia nenkohaka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka. Fa talanjona izy izay rehetra teo aminy noho ny habeny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio izay niombon-draha raha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka azy, nanaraka an'i Jesosy. Amen. Zanato ny tamin'ny ankavanana dia atao zao afaka izao hoe Jesosy ampianaro aho, ataovy mahita anao foana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny zavatra resahantsika zany tsy Petera nahitan'i Jesosy fa Jesosy miaraka amin'ny Petera. Tsy resaka Petera tsika fa resaka Jesosy. Alléluia. Point voalohany Jesosy dia nila ny Petera. Jesosy ry havana. Jesosy ry havana dia mifantoka amintsika fa tsy amin'izay ananantsika. Ny fananana eo an-tanantsika dia azontsika hanompoana azy, marina izay. Fa tsy ny fanananao no hifantohan'i Jesosy fa ianao. Koa satria Jesosy mifantoka aminao
dia na ny mirakla aza dia tokony mainky ampanantona anao aminy bebe kokoa ahafahanao manaraka azy. Tao anaty sambony izy fotoana Jesosy natory tabataba ny tafiotra. Tsy nanaitra an' Jesosy natory ilay tafiotra ny tabataba be, fa feo amin'ny Petera nikoropaka ny nampifo azy. Tena kaikinao mifantoka aminao Jesosy hoe. Rehefa tao anaty tafiotra iny koa ny mpianatra ka nandeha teny ambony rano Jesosy, ary nanahaka an' Jesosy andeha teny ambony rano koa Petera. Nikoropaka vetivety Petera, tsy nifantoka tampoka tamin'ny tompo dia dobo ny lavo niletika eto anatin'ilay rano izay nandehanany vao niantso vonjy izy, tsy ilay tafiotra ny natsary Jesosy, fa ilay antso vonjy ny Petera no nivaliany, Petera no nisoveny fa ny rano mbola nisamboaravoara. Mba tonga n'izany resantsika dia izao, raha Andriamanitra manome exemple fa izy mifantoka aminao, dia ianao koa izany tonga eto tokony hifantoka aminy. Ny fifantohantsika dia tokony ho amin'Andriamanitra irery ihany, satria izy mifantoka aminao fa tsy amin'ny fanananao sy amin'izay tsy hanananao. Tsy mifantoka amin'ny fahasalamanao sy ny aretinao zany Jesosy, fa mifantoka aminao. Sekolim-panasitranana, ianao no hitan'Andriamanitra, fa tsy ny aretina misy eo aminao na ny favoazana, ianao. Dia ataovy azo antoka zany fa mifanena ianao sy Jesosy, mba ahafahan'Andriamanitra mikarakara izay tokony ho atao eo amin'ny fiainanao. Point faharoa, Jesosy dia mamela ny zavatra hitranga hiara-iasa ahasoa. Anisan'ny tokony hitondra fahasalamana ho antsika androany maraina ny fahafantarana fa ny zavatra nitranga rehetra hatramin'izay ka hatramin'ny androany dia navelan'i Jesosy hitranga hiara-iasa ahasoa. Ilay zavatra tsy tianao iny teo amin'ny fiainanao iny zao mety misy zavatra anankiray izay tena tsy levon'ny vavononao mihitsy, ary tena tsy zakan'ny sainao mihitsy, ary tena tsy eken'ny sainao mihitsy, ary tena tsy tianao mihitsy, ary io mihitsy nanenjehan'ny olona anao, io mihitsy ny tena nanaovan'ny olona teny mahery taminao, io no nandatsahan'ny olona anao sy nanesoan'ny olona anao. Androany maraina mampatsiaro anao ny Baiboly, mampatsiaro antsika Andriamanitra navelany hitranga ireny hiara-iasa ahasoa. Ataontsika isaina vetivety hiresaka amin'ny Petera, dia avy eo miresaka anao dia miresaka Jesosy. Inona no nitranga raha nilamina be ny tokantran'ilay vehivavy Samaritana notenenin'ny pasteur Njiva tao? Tsy niaona tamin'i Jesosy izy. Io zavatra tsy milamina io ampiaonanao amin'i Jesosy. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Ozy izy pasteur teo natokana ozy izy mba handray antso, mba handray col zany mba handray col. Misy fotoana zany raha vao miaraka amin'ny daholo be ianao tsy mandray antso zany. Ny antson'i Jesosy resahako. Le vehivavy Samaritana, izy mandeha mitokana rery matahotra ny mason'olona iny, tany izy nandray ny antson'i Jesosy. Ohatr'izany koa Petera, tao anatin'ilay tsy mahazo trondro mihitsiny, miara-miasa mahasoa fa ny fisian'ny trondro manampina ny masonao tsy hahita Jesosy. Afaka ny etsambo, eny io tsara, afaka ny etsambo tao amin'ny Petera Jesosy satria foana le sambo. Miara-miasa mahasoa le sambo tsisy trondro mba ahafahan'i Jesosy mandroso. Farafen'ny trondro le sambo, vavabe ny navalin'ny Petera ny Jesosy. Dia efa mikajy be Andriamanitra tsy hahen'ny vavabe avy any aminao dia misy zavatra avelany hitranga mba ho foana isy ho azo nidirana. Inona le fampaherezana tokony raisinao? Aza mijery le zavatra foana, mijery an' Jesosy afaka miditra eo satria navelany le izy ho foana mba ahafahanao tsy mahita ninninona akoatra azy. Tsy tiaka tsara ho an-tompo moa e. Kalma fotsiny ianao fa miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra hatreto. Sy manomboka eto. Ny zavatra rehetra entinao eto zany na mety hoe marary ahy zavatra nitranga 3 taona lasa pasitera mbola tsy zakako mandraka androany ny tompo any ampaherenao fa misy zavatra miara-miasa mahasoa ny ao ambadika reny ene. Za tsy manaiky mihitsy. Za tsy miteny hoe ekeo le situation, fa zia hoe ekeo Jesosy. Tsy mahafinaritra ane zany hoe amidiny rahalahy zany fa zay ny lalana mba hatateraka le hoe tsy foany Jakoba, tsy ritra ny arena teo aminy mba ahafahan'le fanekena mitoy ho voatahiry.
ny Joseph dia manana mission de préservation. Nitahiry ny Jacob tany Egypte, nitahiry ny Jesosy ambaratonga ny 30e année, nitahiry le avy any Arimathie indray, nitahiry ny fatiny Jesosy tao amin'ny fahasambao. Misy zavatra continue le izy zany. Soa fa tsy nahazo azo andramo Petera. Tsangano ny tananao, sy hafa tsy nahazo trondro izy hoe. Ataovy tsara aza, ataovy tsara, sy hafa tsy nahazo trondro izy hoe. Avy ireny soa ihany hoe. Ndraindraitsika mieritreritra hoe tsisy loza ohatr' izany hoe tsisy trondro. Fa ny tena marina tsisy loza ohatr' ny hoe tsy niaona tamin'i Jesosy. Tao anatin'ilay tsisy trondro mihitsiny, afaka niditra tao amin'ilay sambo Jesosy. Misy zavatra mitranga izay ny fiainanao zao androany, dia tia laza aminao fa miara-miasa mahasoa izy tonga no tonga eto androany. Tena sahako miteny fataontsika hoe raha za manokana zao 5 taona lasa zany tsy eo tao aminao ato amin'ity trano ty any talata maraina dia hivavaka iany toroteny raha tsy izy ataoko. Fa rehefa tena mifoanin'Andriamanitra amin'izay tena hoe iny tokoa fa tena tsisy atao tokoa ianao. Dia manomboka ohatran'ny hoe tsisy akoatry ny andeha hivavaka zany, eo ianao no manomboka hatsapa hoe aika tsy misy tsara ohatran'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Miaino ve tsika e? Tena hoe kaikanao miara-miasa mahasoa io hoe. Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra hoe. Jesosy dia mamela ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao mba hahatonga izany hiara-iasa hasoa, ary ny ao am-pony Jesosy tsy ianao hijaly fa ianao hifankahita aminy. Soa fa tsy nahazo azo andramo Petera mba ho sambo tsisy ninninina azon'i Jesosy hidirana. Satria raha feno azo andrano ny sambon'i Petera dia diso ny fandalovan'i Jesosy izy. Androany maraina mety ho aretina, mety ho favoazana, mety ho problema be misavovona, apetrao fotsiny eo tongotry ny tompo ireny, fa ny tena ao ambadika ireny Jesosy mihitsy ny tokony ho hitanao, ary Jesosy ny tokony ho voarainao, ary Jesosy ny tokony ho etaetanao. Fantatry ny tompo fa raha nilamina be ny fiainanao, Jesosy zany any amin'ny dernière ligne. Raha taxi brosy dia le miainga amin'ny 7 alina. Fa ny fisily le zavatra mitranga nanaitranao sy nanozongozonanao io, na tonga anao nametraka an'i Jesosy io première ligne, taxi brosy miainga amin'ny 3. Andriamanitra anie mahafantatra anao e. Fantany hoe inona ny fitondrany mba hahatonga anao hiombona aminy. Zavatra anankiroa le mahasoa voalaza eto satria hoe miara-miasa hasoa. Voalohany, soa fa foana le sambo mba handray an'le fahagagana. Fa le faharoa, soa fa foana le sambo mba handray an' Jesosy, ary mba hifanena amin'ny Jesosy Petera. Le soa lavitra dia le fiaonana amin' Jesosy. Tsaroan'i Petera zany rehefa teo am-bavadiny tsara endrika, satria rehefa nangataka le malemy dia tonga tamin'ny fotoana hoe tsy nanana ninninina tany am-paosiny izy, dia tsaroany hoe raha vao misy vide dia tsy maintsy misy rencontre zay. Dia nekely le lalana mba ho lasa fotoam-piaona n'ilay malemy amin' Jesosy, le fotoam-pahafoanan'ny paosiny Petera tsy nisy vola omena azy. Ilaina le tsisy paracetamol ao amin'le fitahirana fanafody ao. Ilaina iny. Satria raha mbola misy ny paracetamol dia maka an'iny isaky ny adiny 4. Dia indray dia taona isaky ny adiny 2 mihitsiny. Rehefa tena mainy andimboansy tonga dia 4 natambola ny adiny 1, saorana ny tompo fa tsy maty ianao tamin'iny. Fa rehefa tena tsisy io, sokatra amin'ny fonao hoe inona moa tsy hetsoka an'i Jesosy, dia miantso an'i Jesosy ianao. Dia rehefa miantso an'i Jesosy ianao, misy taona jeony eo sitraniny, misy taona tsy eony eo fa afaka 10 minitra afaka le izy, misy taona ohatry ny apatoriany izay ianao mifoy ianao afaka adiny 1 afaka le izy. Za zany tantaraiky izay nefa tsy ianao. Za kosa aloha mbola sy nambatra le anankefatra e, mbola sy sananao an'iny kosa aloha e. Fa renao be mihitsy ny hoe mifonao tonga dia any amin'le tonga dia le hoe afaka le symptôme. Nefa rehefa Jesosy manao intervention eo le antony mahatonga anao marary endo mihitsy ny tonga dia esoriny, satria izy nefa nilaza fa izay rehetra tsy namboleny indray kosa izy dia mongotako. Misy zavatra tsara lavitra ao ambadika io zavatra lalovanao sy atrehanao io fa tsy mahazo mikiropaka ianao. Fahatelo, Jesosy dia nifidy amin'ny Petera satria Petera tia misaina ny hafa. Le mahatonga le fifidianana mihitsy anisan'ny resantsika eto.
dia raha tonga dia alefantsika eo amin'ny sekolim-panasitranana dia hoe inona no hatonga an'Andriamanitra hifidy ianao hositranana androany maraina satria ianao misaina ny hafa. Misaina ianao fa ho ampiasainao ho an'ny hafa amin'ny fahasalamanao. Zao zavatra anankiray tsotsotra zany zay hoe raha zany matanjaka eto dia anao servisy ho an'ny hafa, hijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra mba ahasoa ny mpiarabelona. Zay mantsy ilay hoe nanao ny sitrapon'Andriamanitra David ahasoa ny maro. Petera dia olona anankiray tena ny sainany maro ary tena mety be amin'i Jesosy zany. Jesosy tia miara-miasa ary tia mifidy olona, tsy misaina ny tenany fa misaina ny maro. Nampiasa raty mahazaka mameno sambo maro be Petera. Ny sambony sy sambo anankiroa izay anamany. Jesosy dia tia miara-miasa amin'ny olona, misaina double portion ho an'ny hafa. Double portion mahazatra antsika izay efa niteneniny Jesosy fa tsy tokony hisaina an'izany fa tokony ho plénitude, fa hiverena kely vedetika fotsiny mba hahatonga antsika anapatsapana hoe Elisa zao ny teny hoe meo double portion za. Fa Petera ataovy mitobaka eo io mba omeko double portion ny hafa. Ohatrany hoe mangataka telefôny ianao dia telefônina telo no angatahanao. Ray ho anao anankiroa namanao. Tena kaikinao zany no tiany Jesosy hoe. Dia mety tsy ohatr'izany ianao hoe satria raha ianao hoe dia mety izy telo anao hoe dia mbola tokony izy fanefany hoe. Hitantsika eo amin'izay hoe hifidy ve ny tompo sa ho vato maty tsy hifidy izy ao anatin'ny fo ilay izy. Tsy niendrika ivelona fa anatin'ny fona ho any. Teto Petera misaina enganie mba azo trondro ahafahako mahita ny samboko ho feno dia mba ny sambony reto mpiara-miasa amiko ireto koa mba ho feno. Ny fenon'ny Petera aloha ny sambony. Zay vao niantso izy hameno ny sambony namany. Tiany Jesosy zany. Toetra te ahita ny hafa manana. Toetra te ahita ny hafa manana. Misaina zay mba ho anjara ny hafa. Le arato rovotra, zay le vakintsika teo fa rovotra, tritra mihitsy le arato, dia midika fa fahavokarana mihoatra tsy ho zakan'le arato. Fahavokarana mihoatra noho izay zakan'le arato efa mihoatra. Satria le tao am-pony Petera mety be amin'Andriamanitra. Satria ny tao am-pony Petera tsy izy rery ny ofeny trondro, fa izy sy ny mpiara-miasa. Fahavokarana zay saika tsy ho zakan'le sambo satria efa saika ampiletika an'le sambo le fahavokarana. Dia raha fiangonana indray ny resantsika dia manao évangélisation ianao mba ho feno ny fiangonanao sy fiangonana roa eo akaikinao. Mbola lavitra be zany. Tena tsoroko mbola lavitra be zany. Satria ny ankabeazan'ny olona manarato mba ho amin'ny sambony. Neny Jesosy manarato mba ho any amin'ny sambony hafa. Zay mahatonga le croisade fiombonany mba ho tafiditra ao amin'i Jesosy ny mpanota sy ny jentilisa. Point fahaefatra, Jesosy nampiasa ny fananan'i Petera. Le tamin'ny voalohany teo Jesosy nifidy sy nifantoka tamin'i Petera. Tadiditsika zay tsy hoe manao resaka mivoaka miditra ohatran'ny lelonjaza fa manazava aminao hoe enao fidiny ary ny fanananao ho ampiasainy. Jesosy dia mindrana ny sambonao, mampiasa ny sambonao, mameno ny sambonao, dia mamerina ny sambonao ho aminao. Raha tao fomba fiteny hafa zany dia hoe fenoiko io rehefa averiko, rehefa avy ampiasaiko ka nampindraminao. Raha fantatry ny olona zany dia angambany efa samy tokony 200 nentina teo amin'i Jesosy teo dia afaka ny safidy izy. Fa Petera rery nanana fonanaiko hoe mety. Rasoarany, ny fanaovana location ho an'izay mpanao location ana fiara, plein raisinao
Any zay izy reny dia ampiasainao any dia rehefa averina dia maninona averina plein fa neny Jesosy tsy ohatr' izany neny Jesosy fiara efa lany lasantso ny idirany ampiasainy dia aveo averiny plein tsy haiko inona mahatonga anao tsy te hiaraka aminy zany ve le olona tokony iarahana tsy aleo ve miaraka aminy foana amin'ny androm-piainana zany averiko sa mazava mba atao hoe mazava dia afaka miditra amin'ny manaraka tsika neny Jesosy fiara efa lany lasantso vaky pneu ny idirany tsy hoe fiara tsara tarehako olo fa vao idirany iny ampiasainy ary tonga dia misy profo ny fandalovany plein rehefa averiny tsy anentana fantatro ny tokony atao ina le tokony atao avereny ty MP3 sy MP4 ty rehefa aveo fa nanaiky Petera tsy restauration nataony Jesosy te fa tonga dia approvisionnement mihitsiny fa zao kosa aloha mitoroteny Jesosy vao nitsodrany fahavokarana ao amin'ny Petera Jesosy dia mampiasa fananana olona manaiky hiara hiasa firy ny mpanarato ao Israely fa Petera nanaiky ary mety nisy mpanarato tao nanana samy be dia be fa ny Petera anankiray mba nananana fa anankiray afaka nomeno an Jesosy point fahadimy miarahaba izay niditra tamin'ny fidirana faharoa sy fahatelo point fahadimy Jesosy miara-miasa amin'ny fahadiovanao Luka toko fahadimy andimy faharoa tsy maintsy navery kely amin'izay ty famakiany ty amin'ny anaran'i Jesosy ary nahita samby kely roa nijanona teo an-tsisy ny farihy Jesosy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony tsy nahazo ninninona ry Petera ny alina fa mahavariana tonga amin'ny maraina mbola nanasa n'le arato efa tsy nazahoana ninninona zany karazana toe-po zany dia aseho amin'ny tenin'Andriamanitra androany fa mety be amin'i Jesosy raha ianao zany ohatra manana épicerie tena tonga ny fiantsoana le tsisy vola tsisy mividy mihitsy ny journée zany tsy vaky ina lovy tsy vaky lovy dia tonga amin'ny maraina tokony diovinao vaovao be indray le épicerie satria manateny ianao fa zava-baovao indray natao n'Andriamanitra ohatr'izay ry Petera teto dia hitan'i Jesosy mpanarato tsy nahazo ninninona fa manam-panantenana fa mbola hisy indray ny anjara amin'ny manaraka fa zao tonga dia atao vonona fotsiny aloha ny arato mba tonga anao borosy ny vao maraina anie manateny ianao fa tsy handeha fotsiny amin'izao ny journée fa Andriamanitra efa nampianatra meo anay izy hanasa azy ao anay tsy maintsy ho avy ny hanasa azy fa tsy hoe za rehefa avy mihinana vao hiborosy diovy aloha io vao avy le fahavokarana sy le fahabetsahana Jesosy tia miara-miasa amin'ny fahadiovana tena hoe kaikinao Jesosy tia miara-miasa amin'ny fahadiovana hoe ny vokatry ny fahadiovana dia anankitelo ilaina matanjaka dia mahavokatra ilaina satria ny Timoty faharoa toko faharoa andiny faha 1 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy raha misy olona manadio ny tenany pureté ho afaka amin'ireny dia ho fanaka homem-boninahitra izy efa no amasinina ka ilain'ny tompo mahasoa ho an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra ny fomba fijerin'i Jesosy dia zao zay pure no utile zay madio no ilaina tsy zay mahay fa zay madio tsy zay anananao fa ny fahadiovany zay misy ao aminao faharoa Job 17:9 zay madio tanana no hitombo hery na hitombo tanjaka zay ny tena mahalaza azy force l'izy fa tsy puissance rehefa madio ianao dia mitombo ny tanjaka ao zay mahatonga ny hoe gazoal madio miditra anaty moterana fiara dia mampatanjaka an'le fiara raha vao maloto io dia miena ny tanjany raha vao mihinana sakafo maloto ianao dia miena ny tanjaka ao fahatelo fahadiovana mitondra fahavokarana Ezekiel 36:29 naran'i Jesosy ho vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra nareo ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary ary tsy hanateraka mosary intsony ianareo tsy maintsy madio aloha vao mahavokatra point fahenina Jesosy tsy teo no olana Petera tsy teny grika zany fa tsy teo il n'était pas là
tena nandray teny grika vaovao Jesosy tsy teo, teny gasy zany teneniko zany, tsy teo. Absence de présence no olany Petera. Afa mihitsy ry havana zany hoe mandroso any amin'ny lalina miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ao amin'ilay dinga mpandrosoana lalina vita, tsy ao amin'ilay fahavokarana satria mahay miasa, fa ao amin'ilay hoe miaraka amin'Andriamanitra. Ny ao am-pony Jesosy zany tsy lenao any amin'ny lalina loatra, fa raha ny any amin'ny lalina ny afaka makany ianao na tsy eo ary izy, fa lenao makany mihitsiny, eo izy miaraka aminao. Point fahafito, Jesosy mahatratra ny tanjony. Zavatra anankiroa ny tanjon'i Jesosy teto. Voalohany, nitory-teny ho an'ireo vahoaka nangetaheta, ary nandray teny ireo vahoaka nangetaheta dia nandeha nody tany tokantranony. Amin'ny andiny voalohany raha tsaroantsika, ozy izy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Luc 5:1, ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihan'i Genesareta Jesosy. Raha tsy nisy vahoaka nangetaheta andre tory-teny zany, mety tsy voafito Petera. Ao ve? Ny antony tonga Jesosy nijanona teo satria nisy vahoaka nangetaheta tory-teny. Ary tratra ny tanjona satria nomeny Jesosy ilay tory-teny, afa-po ilay vahoaka nody tany tokantranony, ireo vahoaka avy nandray tory-teny. Objectif an Jesosy faharoa tratra, nivanginy Jesosy ny fiainan'i Petera. Petera amin'io tsy nisaina tory-teny, fa nahavariana avy niaona tamin'i Jesosy, tsy nody tany an-tranony izy ohatran'ilay vahoaka, fa tonga dia nanaraka an'i Jesosy sady nafoy ny zavatra rehetra. Zany eo anatin'ny hetsikaandriamanitra zany, misy vahoaka mandray dia mody, fa misy Petera tsy mody tsoa fa to dia manaraka an'i Jesosy. Androany maraina nefa mila mandeha mody ny tokantranonao ianao, fa sady manaraka an'i Jesosy nefa. Mba tsy ity fotoana maraina ity indray no efa mafy mantsy nefa hanenjena mba aoka mba tsy ampitomboana ilay izy raha mba mety fa ny zavatra zarainy eto dia tsy hoe tsy mody ny an-tranonao ianao, fa le Petera, le tao am-pony Petera nafinaritra an'i Jesosy mihitsy tonga dia nafoiny daholo le vie quotidienne, fa lasa izy nanaraka an Jesosy. Fahavalo, Jesosy nanokatra ny destin amin'ny Petera. Ny fiaonan'ny Petera tamin'i Jesosy nanokafan Jesosy hoe enao io anie manaraka dia ho ataoko mpanarantolona. Matthieu 4:19 miteny izay anaran'i Jesosy, andeha anaraka fa ho ataoko mpanarantolona ianareo. Jesosy mamangy amin'ny anjara voatendry ny olona mangetaheta anjara voatendry. Mazava be, inona ny etaetan'ilay vahoaka? Dia niteneniko vo eo, iainy tory-teny. Dia inona nomeny Jesosy azy? Tory-teny. Inona nampangetaheta ny Petera? Antom-pisina. Zany hoe Petera io zany tsy miteny fa eo mpanaova mpanaratomony, lasalasa saina izy, sao dia tsy tiara ny filerako. Zay moa izy pasteur. Sao dia tsy tiara, sao dia tsy tokony hanarato ary sao tokony hanao zavatra hafa satria ny antony ohatrony tsy mandeha ilay izy. Raha ny tokony ho izy mantsy raha ny asanao zany tokony hoe mandeha. Dia hitanareo, izay fanontaniana momba ny antom-pisiny izay voarain'i Jesosy. Tsy haiko hoe inona zany ilay tongavanao eto. Fanasitranana. Dia tena handraina ianao. Afaka handrainao. Fa fantatrao misy zavatra tsara lavitra ny fanasitranana. Ilay mpanasitrana. Teto Petera, ohatrany hoe tsy nangetaheta tory-teny, fa nangetaheta teny mba hisokafany tena ilana Andriamanitra azy. Dia izay mahafinaritra an'i Jesosy. Tonga eo ianao tady tory-teny, omeny. Tonga va ilay kapiteny Romanina, mba sitrano ny zanako fa ianao tsy makany aminay, omeny. Zany hoe rehefa tsy tiana tongavana any koa dia tsy makany. Ohatrohatr'izay zany izy fa ny tompo tsy hoe azavaiko aminao fa izy tsy ohatr'izany. Tsy ohatr'izany izy fa azavaiko aminao ilay hoe rehefa ianao mametra hoe anka hatrety ihany dia hatreo Andriamanitra no miseho. Fa afaka miseho mihoatra izy. Fa teto Petera, vao marika zany matoa Jesosy ny teny hoe avy manaraka fa ataoko mpanarato nareo, fa maninona reo no niteneny manokana momba an'izay satria reo nanana etaeta ahafantatra ny antom-pisisy izay mety ilan'Andriamanitra azy. Teneno akaikinao, misy zavatra tsara lavitra hoe noho ny vola be hoe ny ilan'Andriamanitra anao hoe ampiasa an'ilay vola be hoe. Zay mahatonga ny olona mpanan-karem-be tsy mahafantatra ny antom-pisiny
donto be manisa vola eo fotsiny satria tsy hita zay anaovana azy eo zay misy miteny fa raha za manisa ndrao araina tsy donto zany mbola tsy manisa anao dia miteny an'izay fa rehefa tena asana manisa anao maraindraka hatramin'ny hariva tsisy antom-pisina tsisy hoe croisade etrehana radio ampitombo na centre ho atsangana efa manipy-resaka zany zany sekoly maraina trehana tsisy an'izany fotoana zoma sabotsy maraina tsy za fa manisa vola fotsiny le plaisir manisa vola mihitsy ny tokony tsy ao aminao satria tsy ilaina io rehefa tsy fantatrao ny ampiasana an'io dia lasa manaonao foana amin'izay andrahoana tsaramaso nefa rahan'le izy satria te hanaprofo amin'ny olona ianao hoe manambe tsy lany ho avy anie jesosy ho avy jesosy ary arona eo ampelantananao pesa ho an'i jesosy tena marina zany anie satria jesosy mijery proportion jesosy tsy mijery volume fa jesosy mijery proportion amin'Andriamanitra mitovy ny fahafolo-karenany manitra sy ny fahafolo-karenany mpanan-karena satria samy mahatoky amin'izay iandrasan'Andriamanitra azy safoko ohatr'izay fotsiny zay fa amina fotoana kare resantsika be dehibe zay raha tsy azonao jesosy mamangy amin'ny destin ny olona mangetaheta amin'ny destin ao zao misy miteny jesosy mamangy amin'ny vady ho an'izay olona mangetaheta vady jesosy ny ilainao fa tsy vady vady tsisy jesosy eo tonga eo hoe jesosy ny ilainao dia omen'Andriamanitra zay manaraka eo fa ataovy azo antoka aloha fa ianao sy jesosy tena miombona tsara ary ny fisiany jesosy eo amin'ilay tokantrano no mampaharitra n'ilay tokantrano atonga anao tsy ho lavo amina fakam-panahana fitsangatsangana le jiolahy teo akaikin'i jesosy zao nangetaheta inona matoa jesosy ny teny tamin'ny zavatra anankiray nangetaheta paradisy izy dia inona namaliany jesosy azy anio ny ilazako aminao fa miona amiko ianao any amin'le etaetanao androany afaka mangetaheta fanasitranany ianao fa misy mihoatra noho izay mangetaheta any jesosy afaka mangetaheta ianao hoe tena raha zao zao tonga dia mitosaka ny vola be dia ty be tsy ampozinao tonga dia mipotsaka koa ny dépense be tsy tiako zany pastera ohatr'izany fandehan'io ka rehefa miditra be hoe dia mivoaka be koa io fa ny fisiany jesosy eo ny atonga anao tsy ho lasa dala ao anatin'izay miditra sy izay tsy miditra ary atonga anao hitsahatra ao amin'ny tompo amin'izay misy sy amin'izay tsy misy jesosy le fiadana ilainao rea aza mieritreritra mihitsy hoe za zao tena raha alohan'ny farany taona jobily miliardera tsy izay ny asambatra anao tena mitsotra anao marina fa tsy izay ny asambatra anao mba manontany tena manaiky misy miliardera mamono tena reo zao miteny adaly zany ka namono tena aloha izy ka misy zavatra manky eo zay inona le manky ananany le tsy anananao fa tsy ananany le anananao raha vao tsy manaraka ty dia tsy azo sady tsy averiko indrotsony fa noho ny amin'ny fangatahana dia averina lasa daly izy satria le tsy anananao ananany be dehibe fa le anananao tsy ananany ary jesosy tsy azonao fenona amina zavatra hafa fataro aloha zay tsy midiky zany hoe dia tsy mba hitranga mihitsy hoe zany le tena mba le amin'le mba tena akaikinao hitranga le mba hoe fa miorina tsara aloha ianao ary tonga ny am'raha hoan'landry jesosy hoe dia avelao any le mba hoe tonga dia mode code dolo zany dia samy matakatra ny fahasambarantsika tsy any amin'ny zavatra iritsika tanteraka satria raha vo azonao le zavatra irinao dia miakatra mandondona indray mifaniriana manaraka izay tsy hampahazo aina anao zany io reto ataontsika hoe androany zao ianao mieritreritra hoe tena raha sasao ianao nefa afaka hitsahatra ao amin'i jesosy androany zao tsika miteny zao afaka dia mitsahatra aloha ianao satria eo jesosy miaraka aminao amenna loha toy izy tsika ty po manaraka jesosy aneo fahagagana aminao tena agaganao mahavary zany jesosy aneo aminao mirakla tena agaganao raha misy ny tokony mahazatra mpanarato ry havana dia arato fenitrondro tena mpanarato miatrikady be raha ohatra ka hoe samba manisy trondro tena mba nisy trondro le ara tena miatrikady be zany
fa ry petera tsy hoe miatrikady be fa gaga ry zareo ozy izy ny andininy fasivy ary talanjony izy zay rehetra teo aminy noho ny aben'ny azany rano zay azony mety tsy azontsika izy fa sa ataoko amina fomba fiteny hafa mezaka mihitsy mba tsy resaka sakafo mba zavatra fandray aloha miala kely amin'ny mahazatra tsika ty Andriamanitra ny zava-baovay izy anaty fifatoana ohatra manafitra brique ianao brique tamin'ny manga tsy azo hoanina aleloia de miteny le olona misy camionnette kely any malany tsy haiko firy an'izay mpanao trano eto malany brique firy ny camionnette kely manangana mpanangana trano eto Jesosy naran Jesosy 1500 briques rehefa tonga de chantier rehefa le mibata zany de isainy atsipy zany ka efa manipy ane zay de isainy 1000 tsy mety tapitra zany 2000 fa firy nafarinareo hoe 1005 efa 3000 ary zaoko mbola mity ihany 4005 zay volany azonareo ve zany 1005 ny entana nafarana 4005 ny entana tonga ary ny vola aloha tsy mila mandoa mihoatra miombona rangaha amin'ny Jesosy misy fagagana ohatr' zany rangaha ho aminy na le mpanarato ary gaga hoe mbola tsisy ohatry ty hatramin'izay nanaovana zany Jesosy zany rehefa tena mety ny fotsika de ho gagy isika reto amin'ny zavatra ho aseho an Jesosy poa manaraka poa fahafolo Jesosy manome fahavokarana ho zaraina tena kekinao ny zavatra ataon Jesosy mitobaka eo amin'ny fiainanao hoe natao ho zaraina hoe tsy ho laninao io hoe ny fanomezana rehetra zay omeny Jesosy de natao tsy natao ho fihinana fa natao ho zaraina jereo tsara ny fitenin Jesosy rehefa natao amin'ny fandraisana Mark 14:22 naran Jesosy ary raha mbola nihinana izy na Jesosy nandray mofo ka noho ny efa nisaotra de nivakiny de natolony azy ka nataony hoe raisy ty ny tenako zavatra efatra zany nandray nitsofony rano le izy vakiny le izy mba ho azo zaraina ny fahavokarana tsy natao angonina tsy natao ho isaina tsy natao ho tehirizina amin'ny fampitahana hoe izy amin'ny manambe indrindra tsy zay ny objectif an Jesosy mitondra fahavokarana eo amin'ny fiainanao meprofa pastera hoe ahoana zany hoe tonga de misy zavatra mavokatra de tsy mba tazomba aiza koa tonga de zaraina daholo ve tonga teo amin'le vahoaka tsy omby 5,000 Jesosy tsisy inina teny tanany nisy bandikely nanana mofo 5 sazandrano inona tolotra teo tonga de nitombo le mofo tombo tanao posiko miteny an'izy mitombo isika mivakina mofo ray lasa mofo roa lasa aloha vetivety averiny tsara pastera averiko tsara iny le mofo 5 anaky 5 le mofo de isaky ny vakina le mofo de lasa mofo anankiroa aza mijery ohatra zao aloha fa anaty baiboly zany zavatra vitan Jesosy zany satria rehefa omponao ny zara de mora amin'Andriamanitra miara-miasa ampahavokatra an'izay misy eny tananao point fa 1:10 Jesosy eo no tsy mampilentika ny sambo fa inona ny seka nampilentika ny sambo le fahavokarana be miracle le fitahiana be tsy atonona le trondro be dehibe seky nilentika ny sambo enao zao mety tsy mieritreritra ny za fa ny aomponao de aoko feno trondro fotsiny aloha hiteo ny anamboarana ny sambo fa baiboly ny tety nilaza fa seky nilentika le sambo satria trop loatra le nataon'i Jesosy fa nisy antoka nefa sofa teo Jesosy fa zay tsy misy Jesosy de milentika ary zay misy Jesosy tsy milentika na feno azo an-drano ny sambo na ao anaty tafiotra ny sambo na mandeha eny ambony rano le olona ka sendra milentika rehefa eo Jesosy de tsy milentika andro maraina mampatsiary Jesosy fa Jesosy tsy mpandetika
ary Jesosy tsy mamela anao ilentika. Tsy mahenitehaka ho an'izay Jesosy zay aloha vetivety kely aloha. Ka ninona lalovanao tsy letika eo ianao satria eo Jesosy. Tsy andetika anao io zavatra io. Dia omeny Jesosy le izy, raha izy ny ao ambonin'le sambo asiany an'le zavatra be dia be, dia tsy miletika aza matahotra zany. Misy olona matahotra, allo eo amin'le za matahotra ny anakarena be zany. Za matahotra. Mino fa Jesosy afaka hanovany ao anatinao. Mba tonga anao ahazaka an'izay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Fa nomeny le izy, tao anatin'ny sambo Petera izy, rehefa feno trondro le sambo, saika ny letika le sambo, fa tsy ny letika le sambo. Ny eo amin'ny fiainantsika ne saika dia tsy daholo. Saika maty fa tsy maty. Saika perta fa tsy perta. Ao, saika tsy nanambady. Ina teo ane. Aza mizaha toetra ny fahalemem-panahiko ianao io. Hitanao misy ohatran'ny saika ilentika fa tsy nilentika. Alleluia. Satria ao Jesosy. Avereny hoe satria ao Jesosy hoe. Avereny mazava tsara satria ao Jesosy hoe. Avereny sofa eo Jesosy hoe. Asitehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Afa mihitsy miaina fahavokarana rehefa ao anatin'ny sambonao Jesosy. Satria le fahavokarana eo tsy anadinonao azy satria izy ary eo koa. Mahatonga le fahavokarana lasa mampanadino an Jesosy satria Jesosy tsy ao anatin'le sambo. Aza manadino ny Tompo zany. Nefa izy ny mampitobaka sy mampitranga ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Faharoa ambin'ny folo, Jesosy miara-miasa amin'ny finoanao sy ny fankatoavanao. Finoana voalohany anatin'ity tantara ity dia zao, finoana fa possible le miracle. Le finoana faharoa indray, finoana ny directive contraste miracle omeny Jesosy. Fa averiko e. Finoana voalohany mila mintsika fa possible le izy aloha. Matoa Jesosy miteny alatsaony arato. Anao zavatra izy zay. Matoa izy miteny afafa an-tananao. Anao zavatra izy zay. Matoa izy miteny Dieu fotsiny fo e. Anao zavatra izy zay. Matoa izy miteny isaoro fotsiny io zavatra io. Mila efa folaka zany Alléluia. Finoana voalohany, mila mintsika fa possible le miracle. Mbola possible ny ofenao zandrany le sambo. Ny fotoana amin'ny efa maraina, fotoana efa tara. Tsy amin'ny alina tsony. Le rano koa voapirofo fa tsisy tsena. Noho ny amin'ny ara-toekarena maneran-tany dia miodikodina be ny sambo, dia lasa tsisy trondrotrondro tao anatin'le azonao tikidelena. Noho ny amin'ny tsena raisam-pirenena dia sy krizy, dia na le lac de Genesaret lasa tratran'ny krizy koa, lasa tsisy trondro koa. Mahavariana, eo Jesosy miteny fa misy. Eo amin'izay tenenao tsisy zany dia miteny fotsiny Jesosy misy. Eo tonga mandeha Jesosy aty Madagasikara tena tsisy tsena mihitsy. Dia zao tenen'i Jesosy. Dia misy olona mijery dia miteny hoe iny olona iny tena tsisy atsara-panahy mihitsy. Hitanao Jesosy. Dia ianao misy taona miteny tena ahoana tena raiko be mihitsy hoe tsisy famelan-keloko afaka omeko tsony andro amin'ny maraina. Yes. Foray ve? Eo amin'izay heverinao fa tsy misy Jesosy mitsikitsiky miteny fa misy. Zay aloha mila inoana. Dia nafinaritra Petera tsy ninao zay. Sy Petera hoe amin'ny alina ny misy trondro fa tsy maraina. Voalohany zay. Faharoa, le toriteninao teo mitabataba mampitsoaka trondro. Hitanao mihatra amin'ny olona, hitanao zany. Fahatelo, rehefa tsisy ohatr'izay, hazazatra ohatr'izany. Hazazatra ohatr'izany. Rehefa tonga eo Jesosy, hitsikiny fotsiny ianao. Moa Jesosy misy zavatra mbola tsy hitanao any. Tsy ny zavatra rehetra ane ny hitanao ary tsy ny zavatra rehetra ane ny fantatrao Le finoana faharoa, tiana nanana Petera. Vao milatsaka ny directive, tonga dia nankatoavina. Nefa le directive amin'io contraste. Zany contraste zany mifanipaka. Eo amin'izay nahitana fararahana, échec. Eo no Saint Jesosy iverenana.
ohatry ny olona lany enatra zany efa tsy naomby tany dia mbola sena miverinany ihany ohatrohatry zany Jesosy ohatrohatry zany Jesosy tsy niteny hoe rehefa tsy nahita trondro tao amin'ity rano toy ianao ndao fa ho baty antsika ny sambo ndao tsika hitady rano hafa izy Jesosy alatsao amin'le teo ihany ka le teo alatsao fotsiny ka le izy efa nahitanao échec asio Jesosy iverenana Jesosy tsy niteny hoe ohatrany misy ohatrany esory le araty fa ohatrany mampangovingovotra ny tanako ty araty ty taizy ty nividinao ty araty ty ohatra misy ody gasy angamba na ody ratsy ty araty ty tsy problème an Jesosy zany tsy midika tsy problème hoe raha fantatrao misy zany dia tsy esory raha misy zany fa tsy ahiliky ny tompony amin'izany le izy fa izy Jesosy ianao no erany mantsy Petera fa raha mankatoa ianao le arato teo le sambo teo le rano teo dia afaka anehoako anao le zavatra tsy azonao navarina nanana ny Petera io finoana io niadevitra kely izy zay nahatritra le arato tiana ho tritra ve ny aratonao mediva hevitra any amin'ny jona toko raika amby roapolo vao niteny Jesosy misy loka avy ao e zany ragaka parole mahafinaritra zany teny zany Andriamanitra misesosia amin'ny lokanao zay mahatonga antsika misy vary accompagnement fa loka mila le loya samy mandray fahazavany teny eo amin'ny tandrifony samy abotrabotra ny teny fiainana raisiny ihany toy Jesosy manandoka ve nareo tsy misy alatsao amin'ny akavanana dia tsisy adevitra tsony tonga dia nampiakarina ny arato ny verifie ny Petera sy Matthieu sy ny mpianatra tsisy rovotra mahatonga ny rovotra adevitra tena kaikinao ny adevitra mandrovotra hoe zay mazava angamba zay nefa ny rovotra fa fambaraka nanana ny Petera io finoana io ny adevitra kely izy fa zao nytenenina araka ny teninao alefa zalahy tonga dia natsipy niakatra ihany ny fahavokarana point fahatelo ambin'ny folo Jesosy mampitobaka fahavokarana zakanao lay fahavokaram-be nitranga teo amin'ny fiainan'ny Petera dia namerina amin'ny Petera iankohaka eo amin'i Jesosy zay no midika fa zaka ny amantarana fa zaka le izy dia ianao maika miankohaka eo amin'i Jesosy mirakla maika nampanantona amin'ny Petera an Jesosy mba ataovy ohatr'izany ny réaction anao e rehefa misy mirakla mitranga dia ataoko maika mampivavaka tena kaikinao maika mampivavaka hoe mahatonga an'izany resahana satria misy fotoana maika tsy mampivavaka point faefatra ambin'ny folo Jesosy manao mirakla mampibebaka ny fahatsapam Petera taorian'le mirakla tsy hoe ambinina izy jereo tsara fa tsy nijoro avolombelona Petera hoe rehefa nitranga le trondro be deaibe dia voninahitra n'Andriamanitra fa tena lehilahy ambinina mihitsy fa izy mpanota ao izy inona ny eo ambadik'izay mahafinaritra be tsy Andriamanitra ny fahagagana fotsiny no hitan'ny Petera fa Andriamanitra ny famindrapo mamangy mpanota azareo ve averiko tsy Andriamanitra ny fahagagana fotsiny nahitan'ny Petera an Jesosy satria nampitobaka azy andrama be deaibe tao anatin'ny sambo mifoana sy vidy fa tonga dia reny Petera be hoe zary ohatrany sady tsy nino an'le mirakla no ohatrany tsy niaino an'le toriteny akory teny tsy za akory ny tokony anome an'le sambo tengenany tsy tokony ho za mihitsy nefa mbola za no ny fidiny famindrapo zany aorianan'io fotoana io rehefa misy mpanota tonga avy any mandray mangetahita fampaherezana dia Petera afaka mampahery azy hoe Jesosy Andriamanitra mandray mpanota satria niainany izany fantatry Petera tsara rehefa nampianatra Jesosy ao Matthieu toko 7 hoe reny nisy olona nanao fa niaina sy nahita nandray fahagagana nefa mpanao meloka tsy fantatry ny tompo teo izy Petera marina ny lazain'io rangahy io satria za isan'le mpanao meloka nanaovany fahagagana dikan'izay tsy eo amin'le fahagagana le izy zany fa tokony any amin'le hoe ho fantany fa hiveriny amin'le fahalalana ny raisin'ny Petera ozy Petera tsy mpanao fahagagana fotsiny Jesosy fa Andriamanitra ny famindrapo izy mamangy mpanota 15
Jesosy hanampy anao mba hatsapa ny mahafanaperana azy. Tena kekinao fantatrao ve ninona irinao ho azonao hoe ataovy amen dia mbola ambony noho izany hoe faratapiny hoe Jesosy. Nitranga amin'ny fanirian'i Petera, feno trondro ny sambo, afaka amidy, tondra vola mody, tsy mitabataba rafotsy. Mangataka ny rafotsy rezy abanatrika tao mba tsy hitabataba nohony amin'izany tsony. Marina izany reto, zany mila hitsina daholo. Io vadiny io tamin'izany mbola tsy raikitra ny raharaha. Zavy ho tianao na tsisy vola ara, tsy ho volanao ny tiako fa ianao tonga amin'izay opportunité ry aiza vola. Ho manana novaina ilay izy. Tonga eto manontany ianao. Manontany ataoko tonga zao be dehibe izy mantsy tsy anankiray misy loha za iny. Ho manana novaina ilay izy. Tamin'izany aza miresaka an'izany. Mitsotra le mba mitsotra zany le bandy za tena niasako zany tsy niasanao ny tiavako anao. Niasako anie tsy dia tena mampidi tsy mivola ampidirinao fa fifaliana hoentinao mitokantrano ho ahoritsika. Ianao le masoandro sy le kintana sy le volana sy le lasa daholo le anina rehetra. Tonga amin'izay fotoana io amin'izay rehefa mitranga le efa niteneniny tevatevainao izy, ambanianao izy. Nefa ino ny solotenan'i Kristy ao an-tanànao? Vavaka ny ilan'Andriamanitra anao fa tsy hoa na patati pata. Fantatrao fa raha vao miombona kely fotsiny reo mivady mivavaka to dia feno trondronay sambo miompo kely fotsiny. Raha vao lany fotoana ny fanometsina eo na ny sambo ary amidy andraso aloha le sambo efa tsisy trondro amidy io nefa rany hatramin'ny arato. Mankasitrahan'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony, misaora azy amin'ny zavatra nomeny. Hozy izy Petera tena nitrangitra izy nirina. Tamin'io Petera nanisa trondro. Misy le appareil reny dia le manisa io trondro firiny eo amin'le alina. Teo ampanisana trondro teo amin'izay Petera nohatra ny tonga saina hoe inona moa zany ny dikan'ity trondro ity? Fa ny tena dika amin'ny fiainana zany io olona io anie. Afaka handray an'izany ve ianao? Ianao anie ho valian'i Jesosy ary dia tsy nisy amen ary tompo tamin'izay teny izay. Fa mbola manam-paharetana hamerina an'izay indray ho voninahitry ny anaranao. Io fanirianao io anie ho valian'ny tompo ihany. Fa telaza aminao fa na hitranga avokoa ary izay irianao. Jesosy rery ny fahafenoana tena ilainao. Sy tehaka mavitsara ho azy. Feno azy andrano le sambo. Tratra ny tanjon'ny Petera. Fa misy zavatra banga tao am-pony Petera. Fa maninona rehefa feno trondro le sambo? Mbola ohatrany tsy mahazo aina. Fa inona le tsy mampahazo aina? Dia mijerijery an'i Jesosy io amin'izay. Jesosy mitsikitsiky tsy miteny hoe tsisy anama tonga anao tsy mahazo aina io anie. Nga io trondro io ngo hampaninina anao io atakalo vola io fa aninina anao moa vola. Ara za misy vola vidiko zay tiako. Dia inona mitranga rehefa azonao daholo zay tianao? Le kiraro irinao ino azonao. Pera efatra amin'ny kolera efatra samihafa. Pera ray no azonao anaovana. Mahafinaritra kosa misy stock aloha. Fa rehefa saintsainy hoe azonao daholo zany izy taona. Afaka mijonga vombelona kely. Nanonteny koa reny hoe joro ahy. Mba maniry tena raha zao raha angamba tena hoe tena miditra amin'ny tena mpivarotra dia tonga dia tena hoe fdio izay ilainao rehetra tena ataontsika. Tena mitranga tokoa le izy. Tonga avy an'ilay olona. Alaivo pastera izay alainao nangovotra. Hanina kely eraky ny arina no entina. Rehefa tena tonga io mahatsiaro ny tenen'ny tompo hoe mangovita eo anatrehany. Tena marina izany rehetra.
Ary mety zay koa na tonga lizy nosokafan'Andriamanitra koa satria fatany hoe tsy raparapa raha vao hitany hoe mitady raparapa koa tsy sokatra mihitsy zany eo ianao miany maniara ohatrany tsy misy amiko izy dia vavolombelona enjero le pastery iny ianao hitanto vao tenenina fotsiny hoe aleva sy alainao tonga dia mikatona le épicerie nefa drandray le zavatra alainao tsy ampiasainao inareo hoe tanareo ve le zavatra hitan'Andriamanitra rofona daholo hatrany amin'ny tsy haiko hoe inony ty tsy haiko ty fa alaiko fotsiny eo mety ilaiko angamba ny ray andro ohatr'izany zao tsy mety zay teny ilaina no alaina ao hoe zay ilaina no alaina mety afaka misaina ay ty zao tsy ho anahy fa mety ilaina ihany mety koa zay fa le manao gaspillage tsy mety fa tena tonga teo tsika fa tena ohatrany nangovotra zay sy paster dolo fa nitafiaraka izy inona no alainako ianao tsy mahay miainako samba mba tratra an'izany teo izy izy aloha retsy fotsiny alaitsika eo izy izy dia za motriny ty azo ampinany reto ihany maina nisy fotoana indray efa tantaraiky ty tonga amin'le fotoana mba mandeha supermarché mba miakatra miakatra supermarché aleloya dia mba hainao zany aloha miditra aloha mba mahafantatra hoe trinona ny entina miditra fa tonga dia aleloya ty dia tonga riza fa esory hoe ty izy afabaraka amin'izany mba zay mba manisaka ena ok atretina atsika vidiana mba nangonina dia le manatosika le sary eo tonga teo amin'ny kesy amin'izay avoaka anina zao ariary ianao zany efa calcul mental efa miaikaka ianao raha ampianakavianako mitotona aminao eny raha vao tsy hananinao fa mitotona amin'ireny mpianakavianako ilay izy aveo zay ny ilana vehivavy ao ambadika ny lehilahy rehefa vita reo le izy reo ozy le caissière reo ozy le caissière eny tompoko reo otrina zany le izy vao andeha andoha amin'izay nisy olona nampiasain'Andriamanitra tonga paster ao fidiko daholo reo oninona tsy nitemelo sitrany ahay man fa Jesosy endry fantany hoe atreo le izy ianao efa manana télé dia mitady aka télé ianao efa misy ao an-trano fa mpahitana avy ty fa dia fantatro ny tombo tsara zay dia eo amin'le tena le efa le tsy afaka manampy intsony ianao no ampahitany fity zavatra possible atao ny tantaraiko zany fa zao nefa nahazo daholo ary zany ny fanaperana indrindra dia Jesosy zay mahatonga an'le passage sy parcours désert satria na dia nomena volamena aza ny zanak'Israely ka tany amin'ny désert tsisy mpivarotra tsisy botika tsisy vente en ligne sao dia metreko rehefa hoan'ny livreur tsisy eo ianao manam-bola fa tsisy hovidiana tsy maintsy misokatra ny ao anatinao tsy vola ny ilaiko mba tonga dia akaingana le réaction avetiko tsy vola ny ilainao tiaka mafy tsara ho an'ny tompo aloha ny fisiany Jesosy ny fanatrehany Jesosy mihitsy no mihoatra noho ny trondro tsy mahatonga anao rehefa misy fiaraka misy sarina trondro Jesosy no iny trondro iny le ictus zany fahinana amby folo naran'i Jesosy mikasika amin'ny fiainanao hanarahanao azy ny fahatsapam-petera momba an' Jesosy dia naseho tamin'ny fahafoizana ny fiainany anaraka an' Jesosy eny hoy navelany sambo patrimoine navelany business activité manarato navelany matos matériel arato navelany mpiara-miasa ny partenaire sy ny collaborateur ary ny salarié John Jacob Zebedeo eo nareo fanaraka an' Jesosy navelany teo chiffre d'affaires ianao tonga eto mangataka chiffre ny olona mamela chiffre anaraka an' Jesosy inona ary chiffre inona ary tiantiko tenenina hitandrano amin'izay ve le izy le azan-drano be dia be navelany Petera ny zavatra tiany ny t-shirt amin'ny Petera I love fish fa nysoloany lasa nataony hoe maminany tao le ato zany ny zavatra mba tiany mba hainy nataony hatr'izay nanana ny traikefa hatramin'ny mbola kely ny kilala ao amin'ny Petera sambo kely alefa anaty rano izy koa zanaka mpanarato ary nisy iry zay no nataony zareo avy-lavitra ianao zany ny everan'ny Petera fa zay mba ilan'ny fiarahamonina azy amatsy azan-drano nafoiny daholo fa lasa izy nanaraka an' Jesosy
ainao ve ny nangatahany Jesosy tamin'ilay mpanan-karena nangetaeta niditra ny fanjakany lanitra le hoe afo izy daholo dia amin'ny dio dia iny anankiray ihany fa ny tena finaliteny manaraha fa fito ambin'ny folo farany naneo miracle Jesosy anehoany ny ao am-pony ozy Jesosy ohatranao faly mahita hazan-drano be deaibe ao anaty sambo image voalohany za koa faly raha olona be deaibe ny miditry ny lanitra ny sambo tsy fiangonana fa lanitra ny ao am-pony Jesosy tsy ho fen'olona ny fiangonana fa ho fen'olona ny lanitra amin'izay fotoana izay raha tsy maka am-piangonana ary le olona tsy maninona rehefa makany an-danitra fa misy fiangonana any mety tian'Andriamanitra hidirany tsy ady mpiangonana le izy ary ny image faharoa ohatry ny sambo feno no tiako mba ho feno Andriamanitra koa ny zanako aiza ny zavatra be deaibe nomeny Jesosy zany iaino atreo Jesosy miaraka amin'ireo zavatra be deaibe tahaka ny atrehany amin'ny Petera fantatrao na tonga an Jesosy mifidy amin'ny Petera misy zavatra me fantatrao zany hoe Jesosy ohatr'izao kay matoa manome an'izao izy dia izao kay ny andrasany kay matoa izy mifidy ohatr'izao dia izao kay no ataony matoa izy zany manasitrana ohatra dia mba ho zarainao le fanasitranana ho ampiasainao tsy ho anao fa ho ampiasainao ho an'ny hafa anaovanao ny asan'Andriamanitra zavatra ohatr'izany taontsika hitsangana isy ohatran'ny tompo ary saotranao zay rahay minaran'i Jesosy mankasitraka amin'ny fony amanontolo zay ny amin'ny asarbidiny teny mandroso ny fotoana mifoy ny fotoam-piambenana ho avy tsy ho ela ianao hiverina ary mampiomanana ianao amin'ny fiverenanao ny fidy amin'ny Petera ianao ary nambaranao teo avokoa ny anton'ilay fiaonana ary raisinay zany ho tonga tombony hahafahanay miaona aminao ihany koa saotra Jesosy tena misaotra betsaka fa misy point be deaibe teo nomenao sy ny zarainao mba mampatonga sainanay hoe ohatry ny ahoana tokoa ka ianao inona tokoa le tena ny anatin'ny fonao satria te hifandray aminao zay te hiombona aminao zay te hiara-dalana aminao zay ary ny tena marina tsy lay fandrosoana lalina mba hahatonga anay ho sitrana hitranga ihany zany fa le hoe hiaraka aminao na dia mety mbola marary aza le fiarahana aminao mihitsy mila maro toerana tsy tokony hozongozona ary zany noentina eto anatreo anatin'ny sekolim-panasitranana reo karazana aretina fanaintaina sy fampahoriana rehetra zava-poany zany fahasoavana afaka hiasa androany zany zavatra afaka hitranga zany fa mbola mihoatra noho zany satria tokony hatsapa miaraka eto zay fa enao ny fanaperina fa tsy hoe zay salama mila hitsy zany fomba fijery zany tsy hoe zay sitrana fa enao eo amin'ny fiainanay Lazarosy ane matina rary Elisa koa matina rary Isaka koa matim-pahana amin'ny masony tsy midiky zany hoe arary zay hitsenanao fa tsy any amin'izay le izy fa any amin'ilay fahavononanay miaraka aminao mba hanomanana ny fiverenanao saotra ray aminaran'i Jesosy fanomenao teo ny tao am-ponao fa ianao tia miara-miasa amin'ny fahadiovana mba ho madio Jesosy ny tsiraray avy eo amin'ny fiainana tia miara-miasa amin'ny olona tia misaina ny hafa mba ho tena fiainana agape misaina ny maro misaina ny hafa misaina mba ho ny hafa ny manana tena mahafinaritra anao zany ary zany noentina eto anatrehanao androany mba hanana faniriany zay ho salama ny hafa zany anatin'ny mbola tiana ho hitsinany anatinay ary izy ireo no voakasika melohanay dia misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina mankasitraka fa tokony ho tafiona aminao mandrakarivo zay tafiombona aminao tafaray aminao aoka amin'ny fonay tsy hijery trondro tsy hijery sambo tsy hijery arato tsy hijery olona fa hijery ianao saotra ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tiaka mafitsika ho an' Jesosy mahazo toerana vetivety dia rapitso sekoly manaraka anatin'ny sekoly isan-kerinandro alleloia ataovy anatin'ny foa ny etaeta ny fanantenana ny fiandrandrana raiso ny teny tandrify ianao ary tsy le teny fotsiny tsy le parole fa le révélation ambadika le teny tsy hoe ny fidy amin'ny Petera tsy hoe ny fidy amin'ny Petera Jesosy dia tonga dia fidy anao fotsiny zay zao parole fotsiny zay raisinao zay fa raisy le révélation fa maninona no Petera dia hitantsika teo izy satria Petera madio satria Petera tia misaina ny hafa satria Petera misaina antom-pisina tsy toroteny fotsiny nangatahana ohatran'le vahoaka tsika izy teo le vahoaka nangeteta toroteny dia nandeha nody Petera nangeteta ny afantatra hoe inona ny teny ilanao dia nitenen'i Jesosy ary tsy nody tany an-tranony intsony izy tamin'iny fa izy nody ihany fa nafoy ny fiainana andavanandro
nanaraka an Jesosy. Be deaibe le voaresaka to dia mino fa afaka hitsakitsako an'ireny teny reny tsika. Dia nio dia ampitovy eo amin'ny fiainanao hoe aiza ho aiza ao anatin'izay ny ahafahan Jesosy mijoro mifidy anao ihany koa. Alleloia. Dia tahin'ny tompontsika amin'ny fotoana zoma sabotsy miova zoma hariva tsy nitrampokon'olona amin'ny 4 dia tahaka izany koa sabotsy maraina saintsisaina fandraisana amin'ny 7. Manasa antsika hitsangana ary dia hotsofana rano amakivaky ny journée sy ny semaine indray zasy ianao. Dia naran'i Jesosy no hitsofana rano anao fa mamarina soma tsara ny mois de juillet anao. Tsara lavitra ny efa rany rarano ny fanomboana. Dia naran'i Jesosy no hanononana fa ianao lay mahay miaraka amin'i Jesosy. Averiko. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao lay mahay miaraka amin'i Jesosy. Ianao lay manana ny toetran'i Jesosy.